mba hovanona fandarana rahano eto amin'ny radio Don Bosco isakin'ny Alarobia maraina amin'ny folo mba hovanona fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanona dia tafaraka indray tsika amin'izao maraina ny Alarobia izao raha zao manaraka azy ny famerenana dia amin'ny alatsinainy alina amin'ny valitsisy sasany mandeha any amin'ny YouTube sy any amin'ny RTP live ihany koa ny fandaharantsika rehefa any amin'ny tolakandro any fa tafaraka amintsika indray amin'izao fotoana izao faly zay satria tafahoana indray amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco tsika ny antony mahafaly indrindra tsy nisy tamin'ny heriny inona ny antony tsy nisy ny fandaharana tamin'ny heriny efa teny andalana mihitsy zay tena efa teny andalana mihitsy zay ary ny fitohanan'ny fifamoivoizana diso tafahoatra ny tena tsy nahatonga anay taty ary tena tsy tody taty hivato mihitsy zay noho izany dia miala tsiny amintsika rehetrarehetra noho ny tsy fisian'ny fandaharana tamin'ny heriny satria na dia efa niala vao maraina be tany an-trano ary zay ny fitohanan'ny fifamoivoizana teny andalana efa nifidy lalana indroa mihitsy zay nefa ny tsy tody taty ihany no farany satria raha ohatra ka nitoizina ihany ny lalana na dia atao hoe tamin'ny raiky ambin'ny folo sasany zay mbola tsy tonga taty ihany dia teny andalana nanapa-kevitra tsy lasa intsony aleo miverina zay ny antony tsy nisy ny fandaharantsika tamin'ny heriny ka dia ialana tsiny amintsika rehetrarehetra be dia be na ny tany be dia be ny andro be dia be na dia SMS be dia be no miantso ihany koa noho ny tsy fisian'ny fandaharana tamin'ny heriny zay ny antony tompokilasy tompovavy ialana tsiny amintsika rehetrarehetra miverina indray ny fandaharantsika ary amin'izao fotoana izao dia mirariny sosiny tsara ho antsika rehetra miaraka amin'ny brunotsika amin'ny lafiny teknika mikirikirany sary tatisy mihaja dia toy ny mahazatra antsika ny mpanabe ny Jeneraly Désire Philippe RAMAKAVELO no anao famela-piarara-kevitra mba hovantsika rehetra mba hovana ianao andriamatoa Flavien mba hovana andriamatoa Bruno mba hovana andriamatoa Dadia sy andriamatoa mihaja dia mba hovantsika rehetra manaraka ny fandaharana mbako manana ny fialana tianao teo andriamatoa Flavien tena marina tokoa na itsika arangena lahelo ny veriny fa tsy dia nareo mpanaraka ny fandaharana ihany fa dia makasitraka makatelina tokony noho ny fitiavanareo an'ity fandaharana ity satria araka ny rajain'andriamatoa Flavien teo be dia be mihitsy ny antso hoe fa nahoana fa tsy misy ve fa mbola misy koa andriamatoa Flavien toerana zay tsy mahazo ny RDB dia mba tokony mbo jerena ihany izy ireny fa dia malahelo dia malahelo misy tsy mahazo moa misy ratsy ny fahazahoana azy indraindray ohatrany hoe voatsindrina onja-peo hafa onja-peo hafa eny ary araka ny mahazatra atsika dia tsy maintsy ataony tsy ahy ny tapabolana lasa moa zany fa ny tamin'ny heriny tsy nisy ka ny fandarana tamin'ny tapabolana lasa andriamatoa Flavien zavatra andraisantsika teto dia mikasika ny hoe kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina iainana amin'ny fanabeazana sy hitaizana ny zanaka ka io le hoe fanabeazana io fantenentsika foana hoe ao tokantrano ange ny fanaovana azy ary ny fitaizana any an-tsekoly any am-piangonana ihany koa misy nyzany atao hoe fitaizana ary ny fameno izy roa reo tena zava-dehibe mihitsy satria ny resakitsika teto ary efa nilazaina tany am-piandohana fa hoe faha-vanonana mila olona vanintsika andriamatoa Flavien mila olona vonintsika andriamatoa Flavien mba isin'izany tena hoe fampandrosoana fahatsaram-piainana eto Madagasikara marina fa betsaka ny savorovoro ny zavatra manahira-tsaina mampitebiteby oka zany hoany marina tsy azo oditsitako fa tsy ny hoe fitebitebenao na ny fahasairana-tsainao na ny alahelo ny manova zavatra ny antony tenenako an'izany masy andriamatoa Flavien zay zao miabetsaka indray zao ny tapadalana noho ny fahasairana-tsaina zany tena tsy maintsy teneniny zany zavatra any ary ny zavatra tena mahalasa fitsainana dia hoe tanora no anisany tena hoe sahira-tsaina zany reo zanakitsika reo tena sahirana mihitsy zany reo tsy ny zanakitsika ihany fa ny ray aman-dreny ihany koa ka zay ny tena mahatonga ny hoe tena tonga amin'ny fotoanany mihitsy ny resahana nyty hoe faha-vanonana ity hoe tondra vokatra tsara ka raha zay ny ataontsika hoe jeritodika famitinana dia hoe inona ary moa zany ny vahaolana ho amin'izany faha-vanonany fiainana zany satria tsara ngeny miteny hoe be dia be ny fahasaranany be dia be ny zavatra tsy mety be dia be ny zao be dia be ny zatsy fa inona ny vahaolana ary zay koa anisany tena tokony fanabeazantsika eto amin'ity fandaharana ity tsy ny fanomezantsinona ny filazana hoe ty tsy mety ty lesoka ty madilana tokony ho tentenana fa tena hoe inona ary mba vahaolana raha ny fieritserisao mpanaraka ny fandaharana inona mba tokony ho vahaolana mbola tokony ho tenenina tokony ho atao
toko izy ambatan'olona isa-tokantrano fa zay le tena izy fa itsika ohatry mifinaritra any miteny fotsiny fa inona tompoko le vahaolana ary zany mahatonga teny hoe inona ary le vahaolana amin'ny fahavanonan'ny fiainana teto efa naverimberitsika foana fa hoe miankina amin'ny kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina ny siny ny fahavanonana tsy sasatra tsika ny amerimberina an'ity nandeha ataoko hoe makadilo sofana fa tsy maninona fa tsy adilo zany nefa nitsofitsika ny antony de tsotra hoe ny fahavanonana tsy maintsy miainga avy amin'ny atao hoe fanajana fifanajana inona nefa ny kolotsaina fototra ny malagasy io fifanajana sy fanajana iny inona ny kolom-piarahamonina misy eo malagasy io fanajana sy fanajana iny averimberina eto foana mety ho an'ny tanora tsy ohatrany hoe tsy mitoetra tsony zany fa zavatra ny ainan'ny malagasy zany hoe tainombo mivadika zany tsisy makatsony eny an-dalambe tainomby a tsy vidimbola fa de io mivadika efa maina ho atao zezika tsisy na ray vola iny andre matoa Flavien mipetraka eo misampanajana tsisy mikitika hoe efa n'olona io zay le fanajana ny fiarahamonina zay le fanajana ny fananan'ny hafa zay le fifanajana ao anatin'ny fiaraha-miaina tena zava-dehibe zay zavatra ary zany tsy mahasasana mihitsy vavelomena ka ny dikan'izany zany de hoe ny tena mampamitra mpanontaniana de matoa Flavien ty zay mbola mifanaja aveny ao atokantrano ny mpivady mbola mifanaja aveny mpianaka ao atokantrano mbola mifanaja aveny ny olona amin'ny fiarahamonina na any am-piasany zany na totsika na any am-piangonana indrindra de matoa Flavien indraindray mitsy malasa fisainana inona ny tiako tenenina ny tena tiako tenenina am'ty de tsy hoe misy olona mifandiko na mifanitsa tongotra fa le fahadiovana mirava le fiangonana le lamesa fonina bonbon potika biscuit tsy fantatro na ino le zavatra mando asa tsy fantatro mety hoe restaurant tsy fantatro mihitsy fa de tsy mampaninona an'le olona mihitsy mitsangana de manana conscience tena tsisika voakitikitika de lasa mandeha ary le olona eo avy amonjy la misy eo na le olona iangony eo mba inona mifandrasianao an'izany io ara le izy le tsy fanajana tsy fieritreretana ny hafa ny tena ihany ny tena ny mandoto ny hafa ny tadiaviny andio azy ary zay le tena toe-tsaina lomorona ambany de ambany alao de tenenina ny tena izy ny voambola ny tenenana azy tsika mahafinaritra mihitsy ny manao fanakianana sy ny fitenena rehefa ny hafa dodina sy mailaka reny oloatran'izao reny oloatra fa ianao io inona oloatra n'inona ianao io tsy malala fahadiovana ny am-piangonana io ianao tsy malala fahadiovana eny an-dalana io tena mahavariana misy fotoana isa maraina mba mandeha tongotra mba makarivotra madio ny zavatra mahavariana andre matoa Flavien eny ny lalana sanatry ny vava reo kasilelo reo olo ino ty fiarahamonina ao anatin'ny fahalotona sy fahavoretany ty voretra zany azo itenena anazy voretra de rehefa tonga indray ny raha mitoerana misy tamboka mitoerana misy fisotrosotrona de rehefa tonga ny sabotsy maraina de feno pipi daholo manodidina ny tamboka ka zay ny eo le lazakanao le hoe fanajana sy fanajana andre matoa Flavien ny tena toe-tsaina mipetraka ito fa aza finaritra fotsiny tsika milaza amin'ny tany isany tsy mety fa ataovy miainga amin'ny tena tsika mba manomboka zao re tompoko aza mandreoka eny an-dalambe iny ianao no manao azy fa tsy ny hafa mihitsiny aza mandritry ny olona eny Alarobia mialatsiny amitsika zay tratra mpisakafoana am'izao fotoana zao tsy maintsy tenenina le izy anka tsy maintsy tenena ka ngamo zany teny ratsy andre matoa Flavien misy olona somary tohina raha maino zavatra misy olona de eny tohina amin'iny ampafiriny zavatra ary mba tohina viza rehefa mahita ny fako mivosa sy ny loto rehetrarehetra eraky ny Alarobia fa nga rehefa tsy tenenin'ny vava de hoe tsy mahatafotoana zany iny zava misy variana mihitsy ianao mahita ny hoe fahaloton'ny olona eny amin'ny toerana fanaripako fotsiny ahitanao zany mba misy indray mandeha nahitako hoe mba tonga ny mpaka fako de mbo nandito eo le toerany fako ny epitso eo indray eo mbola ny epitso azy zany fa tsy afaka atiny raika ka ny epitso avao niverina teo am'le toerana mako efa ela ny eno ny epitsony iny efa kaka tena raha ka zay ngeny tena mahatonga tsika iteny iny te tsy fahasiahana fa tiako tsapatsika zany fanabeazana zany tompoko mila famotsopotsirana mila fitenitenenana mila fampatserovana fa tsy zavatra mandeha ho azy ary na ny feo itenenana sy ampiasana aza de mba misy ataotsika hoe ohatry ny enjakenjana ihany entitra fa tsy fahasiahana zay ny tena antony fa tena mahavariana
zay ny ataoko hoe tsy maintsy mitomboka any amin'ny fototra zany tsika manomboka zao raha ianao manko miteny hoe antsika malagasy miaingy amin'ny vatanao ny zavatra fanaonao eny an-darambe mba alay fisaritana fa raha ny olona rehetra eo amin'ny faritra ataoko eo mifokotany fotsiny manao ohatra ny eo ataonao io mandotony arabe amin'ny zavatra vokanao avy any amin'ny vatanao any mba tsy hanao fotoana araka ny fiteneninao teo ho azo andehanana ve ho lalany tsy ho azo andehanana io fa sangenao mieritreritra hoe zay za rery ve tsy nao rery moniny eo amin'ny fokotany fa olona marobe marina fa ny fahazaran-dratsinao tazony hoanao any tazony zay aza ny arabe tompoko ny lotona fa rehefa tsy hitanao ny anatrena ny lotonao dia ataovy amin'ny akanjonao sokafo ny lobaka na ny akanjo dia alatsahao zay nga mba mety ho tonga saina ianao am'izay fotoana zay hoe tsy anao antytrony ahako ka zay le hoe antony ampiverimberenina zay vombazana hoe fanajana sy fanajana zay le matovalana kolotsaina sy kolom-piarahamoniny fototra tsika rehefa miteny foana am'izay le hoe fanajana zay dia mbola miverina an'ray ny endrika voalohany ahitana hoe manomboka tena tonga saina le olona ny fanajana dia ny fanadiovan'ny tenany fandraisany antsara ny fikarakarany iny vatany io amin'ny alalan'ny fisasana amin'ny alalan'ny fanoroana ny vatany zay dia mbola natsitsika ihany ndray hoe ny vatana madio tompoko tokony akanjo madio za tsy milaza hoe akanjo sarobidy fa akanjo madio vatana madio miakanjo madio lasa fotom-pisainana sy fihetseham-po madio na ny teny avoaka ny vavanao io ara lasa teny madio lasa teny feny fahendrena olona matotra zay fa rehefa zay ny tsy vitanao ny tenanao tsy voasasa ny akanjonao maloto dia tsy maintsy teny maloto koa ny mety mivoaka an'io vavanao io satria misy fiatraikany amin'ny sainao io ary misy fiatraikany amin'ny toeponao ihany ko zany inge tokony ho fanta dia ary tsika eto fa miteny foana dia matao fanabeazana tompoko dia tena hoe mandritra ny 5 taona garangidina manomboka fahatelo taona zaza mandra-pahatonga azy izy 12 taona azo kara-panoana zavatra ohatran'izany zavatra maharitra zavatra mitohy ary zavatra iainana zay ny fanabeazana ka io fahadiovan'io tena petrapetrako tsara io rehefa vitany amin'ny tenanao malala n'izay madio zany dia tonga ho azo ny toe-tsaina tia filaminana ary zay filaminana zay ary tia fahadiovana ny lamina tsy maintsy madio ary rehefa madio sy milamina zay ny atao hoe mirindra ary rehefa mirindra mateo olona mateo tia dia misy fiatraikany amin'ny toe-tsaina atao dia manontany tena zao tsika manaraka ny fandaharana mba paskely ny masonao manodidina anao atokatranao mba trano efa milamina ve io mba trano efa madio ve io mba zavatra efa mirindra ve no hitao sa trano mikorontana maloto misavoritaka sindrisa teny fampieritrretana zany fa zay ny tena ilaina nge matao Flavien zay teny fampieritrretana zay fa tsy vitany fotsiny am'izao hoe tsika tokony anao zao tonga dia raisy mihitsy ny ohatra hita maso dia manomboka amin'ny tokatrano manomboka amin'ny isam-patan'olona zany zavatra any tena ilaina zay le ataoko hoe endrika ivelany tsika eto matetika andeha matao Flavien miteny iny foana dia ohatrany manahirana ny olona mihitsy rehefa miteny za tompoko dia le olona mpitsara ivelany zay fahitako anao ny fomba fiakanjonao fomba fiteninao fomba fifandraisanao zay no afantarako ty olona ty fa za tsy mila hoe miresaka aminao akory ary mahikany antranonao fa ianao azay foana ny tegniko iny olona za tsy mila miditra any antranonao nge fa mandalo atokotaninao fotsiny dia fa fantatro ny eo anatiny ka raha ny ety ivelany hitany vahoaka rehetra mandalo azy misavoritaka fotaka rano maloto vary masaka ahoana zany le ao an-trano zay fotsiny tonga dia ary zany zavatra tena hoe raha tianao anana jery tsara aminao ny olona dia ny eo atokotany aloha iny no hitany rehetrarehetra iny le seho ivelany rehefa aveo koa mba ambarony eo an-trano zay zavatra zany zao zavatra tena azo tanterahana azo atao azo iainana fa zany rehetrarehetra zany tsy zavatra hoe inona sy izaha aza mietrehitra ny zavatra tena iny foana ndre matao Flavien rehefa miteny izay dia tadidio fa na ny fiarahamonina na ny firenena dia ohatry ny trano anankiray enao anisan'ny briky ray mandrafitra ny trano dia alay fisaritsaina hoe tsoahana teo le briky le enao zany dia raha vao misy banga eo dia efa manomboka mikorotana le eo ambony rehetra eo dia raha briky maromaro no soanao dia farany tritry trano dia farany dia rava zany hoe ny isam-batan'olona tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny fahavanona ny firenena
fa tsy misy olona afaka mialangalana na iza zay ny antiko lazay tadidio fabrika anankiray ao anatin'ny rafitra trano ianao ka zay ataonao io misy fiantraikany mivantana ary avy hatrany ao amin'io ataontsika hoe rafitra fa mba feto mieritreritra an'izany tsisy mieritreritra an'izany indrindra amin'ny fa azandritra ny tena mahatonga atsika hoe tena tsy maintsy resahana mihitsy sy fahavanona ity satria sady fanabeazana amin'ny fahavanonana amin'ny mayanao anao ary fanabeazana amin'ny fahavanona amin'ny maha-olo-pirenenanao zay ngina tonga atsika ny teny foana teto Andriamatoa Flavien hoe tambazotra anankiroa tsy afaka misaraka na oviana ny fiaina tokantrano sy ny fiainam-pirenena io endriky ny fiaina tokantrano misy ao aminao io no fiaina ny firenena ihany koa satria ianao anisan'le briky mandrafitra ny firenena io fa tsy afaka miteny mihitsy ianao hoe zay ny ankonako fotsiny ve fa tadidio fabrika anankiray ao anatin'ny rafitrano ianao dia zay tsy maintsy hijerevantsika satria mba hahatonga sainantsika rehetra ka aoka tsarao fa tsika ray aman-dreny fa eo amin'io fahazazana 3 taona ka hatramin'ny 12 taona io ny fanabeazana olona ho tompona andraikitra ary tsika mamerimberina foana zany olona tompona andraikitra zany tsy maintsy mitondra vokatra tsara ary vao misy ny vokatra tsara zay ny atao hoe fahavanonana aty andraiky fa mety atonga sainatsika ngamba efa araky ny lazaiko hoe fa ataona maromaro any nanaovantsika an'ity zay fa tsy dia matetika loatra Andriamatoa Flavien ny mampiasa fomba fiteny ohatrany enjakenjana ohatran'izao fa tena hoe andao amin'izay ao amboarina re le fomba fiteny fomba fifandraisana fomba fampitana hafatra hoe mbo tena andresy lahatra fa raha ny tena marina ny olona te andresy lahatra tokoa olona manana fitiavana ary olona manaja anao fa tsy hoe manao tsinotsino anao fa tiako ianao tena hoe mba olombanina tiako ianao olona manana ny haja amamboninahitra zay efa napetraka Andriamanitra ao aminao ao amintsika tsirairay avy ary zany tena teo ny zava-dehibe amaranako azy tapitra fotoana atsika dia ny teny eo amin'ny baiboly no amaranako azy manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza fa na rehefa lehibe azy izy dia tsy ala amin'izany intsony rehefa manomboka mitongana vokatra tsara izy ao anatin'izay 10 taona nanabeazanao azay mino maromaro ianao fa tsy ova amin'ny ontsony izy ary dia olona andray andraikitra olona hitondra fahavanonana eo amin'ny sehatra misy azy sy eo anivon'ny firenena zay ny tapany voalohany sy teo dirantsika ary ny tapany faro mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandaharana mba hovanina @iao.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanona @iao.fr zay dia vita mba hovanina melony andraisatsika sy amakitsika ny SMS ireo dia andalo hojeretsika ny vampotona misy atsika zao anatin'izao hafanana be miopapana izao ilaina tanteraka mihitsy ny mahay miaina ny zavatra misy zavatra iainana ny eto sy ny ankehitriny fa rehefa miaina zay eto sy ny ankehitriny zay tsika dia atsika ny miaina an'izay zavatra misy tsika zao nanomboka tamin'ny sabotsy tanoany hatramin'izao zao dia miaina an'ilay hafanana miompapana be miakatra be ny hafanantsika ary ny eto Madagasikara tafiakatra hatrany amin'ny 9 degré celsius any mihitsy ny hafanana iainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao mifampinitra maromaro noho izany zareo amin'ny ministeran'ny fahasalamana dia manentana atsika mihitsy ho amin'izay resaka momba ny hafanana miopapana zay inona tokony atao manoloana an'izao hafanana miopapana zao dia mampatsiary zareo inona avy ny zavatra tokony atao zany dia misy fihetsika maromaro zay tokony hotandrovantsika tokony iainantsika an'izay hafanana be izay ireto avy ny zavatra tokony ataontsika zany satria matetika tsika rehefa misy hafanana ohatran'izao dia lasa misotro rano mangatsika be eau glacé mitady zavatra tena mangatsika be tsy izay zany ny tena izy fa hoe misotro rano matetika aloha ilaina io rehefa misotro rano matetika zay dia fadina ny zava-pisotro mamy loatra na mangatsika loatra zava-pisotro mamy loatra na mangatsika loatra dia alavirina mihitsy ny fisotroanan'ireny fa ny fisotroana rano matetika dia ilaina mihitsy ary rano tsara ary dia rano misy hafanana ohatra hoe rano maty avy nampangotrahana dia iny rano maty iny
iny no sotroina matetetika dia tena ilaina ary mety mahasoa ny vatana mihitsy zay. Fa dinihany koa zava-pisotro misy alkôla be dia be amin'izao fotoana izao ny amin'ny bara mbola ihany anaty bara any dia tsy tokony ho atao zany ny zava-pisotro misy alkôla. Eo ihany koa misy caféine dia tokony fadiny zay. Ao anatin'ny hafanana be ihany koa vao maraina io satria na atoandro na alina dia misy hafanana foana dia vao maraina dia sokafana ny varavarankely idiran'ny rivotra anamaivana ny hafanana zay ao an-trano ary rehefa tonga ny taratra masoandro dia asiana rideau na takona ihany koa. Ny rideau ampiasaina amin'izay fotoana izay tsy rideau ataontsika hoe maizina loko ohatra hoe maintimainty na ny marron na zavatra ohatran'izay fa mazava loko no ampiasaina satria reny tsy misintona hazavana hafanana fa reny mandefa azy ary noho izany ilaina ny mametraka an'izay rideau zay. Dia tokony ho fantatsika ihany koa hoe idina ny varavarankely amin'ny fotoana mampiakatra be ny maripana zany hoe ny varavarankely resany io na ivaravaran-kazo ary no idina satria raha ohatra varavaram-pitaratra fotsiny idinao dia tsipotrao indray ianao satria ny taratra ny masoandro amin'ny varavaram-pitaratra iny miditra ao anatin'ny trano miteraka hafanana be ka mety animba antsika ao trano ihany koa. Dia ilaina ny hoe varavarankhazo mihitsy no idina mba tsy hisian'ny hafanana be ao anatin'ny trano ao. Ilaina ihany koa ny mijanona amin'ny toerana maloka sy mangatsiatsika tsy makany amin'ny tanin'andro be iny zany ianao fa mba amin'ny toerana mangatsiatsika sy maloka no andehanana. Miakanjo maivana mazava ary tsy teritery. Ny maivana eo dia tsara ny manamarika hoe tsy mitondra akanjo be dia be fa akanjo anankiray na anankiroa fotsiny hitanao fantatrao ny toetenanao dia reny no ampiasaina. Dia araka ny tenena teo momban'ilay rideau teo ihany koa hoe akanjo mazava loko no ampiasaina amin'izay fotoana izay mba revadrevaka eny tsy mampaninina zany fa ny akanjo maizina ny lokony dia mitarika ary misintona hafanana be reny ka manimba antsika ary jerena ihany koa hoe mba malaladalaka fa tsy akanjo teritery no anaovana. Ihany koa anankiray ny akanjo vita amin'ny coton io no ampiasaintsika fa reny nylon reny ohatra na terigala tsy dia tsara loatra indrindra ny mikasoka amin'ny vatana tsy mahasoa antsika reny. Tsy ajanona anaty fiara midina ankizy na ny olona efa mahazo taona ihany koa indrindra moa amin'izao fotoana izao ilaina le hoe ny tsy fandriampahalemana sy ny namana dia aloha idina daholo ny fitaratra tômôbila ny fitaratra ny tômôbila dia ajanonao ny ray aman-dreny be sy reny ankizy reny fa tena vao maika manimby reny fa tena aloro zareo miala ao anatiny io. Ary ny fitaratra ny tômôbila koa tsy akatona tanteraka fa asiana elanelany kely mba hidiran'ny rivotra fa raha vao io koa no hiditsika tanteraka mety hipoaka ihany koa vokatra hafanana be dia mety hogakitsy hoe fananinina ary dia zay misy ihany antony ihany koa. Lanjalanjana ihany koa ny fampiasam-batana tsy dia manao be loatra satria efa mafana be ity ivelany mbola ianao koa mba mihetsika be loatra misy hafanana bebe dia be zany dia zay no lanjalanjaina ihany koa. Ny misy sakafo ara-pahasalamana ilaina io sy ara-dalàna miezaka tsika ho amin'izay fa ny fiainantsika amin'izao fotoana izao somary rotoroto sy sairakirana ihany dia aleo sakafo ara-dalàna sy ara-pahasalamana. Ny voankazo indrindra tokony ho antsika betsaka amin'izao fotoana izao. Ary ity le nytenenin'ny jeneraly teo ny mandro matetika ilaina dia ilaina. Rehefa izay mandro matetika izay nefany indray mandeha ao anatin'ny ray andro ihany no mampiasa savony fa ny akoatr'izay manamandro ny tenanao fotsiny ianao manala ny amandona sy ny atsimboana any aminao any dia izay no ilaina fa indray mandeha isan'andro ihany no mampiasa savony rehefa mandro tsika. Azontsika atao ihany koa raha ohatra ka misy zavatra tiatsika ho anontaniana zareo ministera fahasalamana dia mametraka ny laharana maintso zany hoe tsy andoavana volany sarany miantso tsika ny 0700 na ny 910 mba azahoantsika torohevitra ara-pahasalamana. Ilaitsika ho amin'ny fahasalamana zay ndaovakina amin'izay ary ny SMS tsika zay nalefatsika. Azo lazaina fa mbola vahiny ve ny olona iray raha efa nitoetra 20 taona tamin'ny toerana iray. Efa ka jereo raha atao hoe vahiny aza dia ataoko hoe ny tena vahiny dia ataontsika hoe vazaha. Raha vao miteny vazaha zany tsika dia vahiny ao antsika. Inona ny tenentsika raha mipetraka 20 taona teto hoe zanatany. Zanatany zany tsy vahiny tsony. Vao maika moa malagasy fa misy olona tena mahavariana ary ohatran'ny mampime. Misy olona indray mandeha fa niteny tamiko mihitsy mividy tany tamina toerana anankiray zahay. Zao ny ataon'ilay olona hoe neny amin'ilay toerana misy anay eny tompoko dia mahagaga mihitsy fa dia be dia be ny vahiny mitady ny toerana anisan'izany Jeneraly Ramakavelo.
zao mihitsy na maliko an'le olona fa tsy fatana hoe tao dio fa zany nga verinao afrikaina sa verinao comorienne no tsy afaka hividy eto Madagasikara izany milaza fanao daholo izy tanàna rehetrarehetra io zay vao nangina le rangahy tsy napoziny mihitsy aho hoe tao zany re olona ny fanontaniana apetrany mpivahiny daholo anisan'izany ry Jeneraly Ramakavelo zany eny tena tsy haiko ny teny azy aloha tsy tenenina le Renim-pianakaviana mananjanaka vavy 9 sy 7 taona. Za tena masika amin'ny zanako indrindra fa le zokiny. Indraindray rehefa manao faute na ditra dia tena pepoko izy. Tena matsapa tena hoe tsy mety le izy fa tena tsy misy contrôle mihitsy zany indraindray. Tena te hiova tanteraka za fa mba omeo torohevitra. Dia manomboka androany ianao tsy maintsy miova. Ny antony dia ty. Efa betsaka izay hitako hoe renim-pianakaviana rehefa lehibe ro zanaka reo 14 12 taona ianao ny fialahany tamaina dia efa miomana ianao fa ny fahasiahanao io misy fetany zay dia efa lazaiko dia n'izao misy ray mpianakaviana nyzany nefa eny amin'ny université zanalahy tena hoe tena nampijala azy nisy fotoana fivolim-pianakaviana eo masony ray be ny dadabe ny fianakaviana tonga dia nitofiry ny tontondro ny dada ny vaky ny orony misy ene zany amin'izao fotoana izao e no nina le fahasiahana diso tafahoatra ka dia ozy manapahinao hevitra iova rehefa tsy dia voafelaky ny tamaina afaka 10 taona inona tompoko ny fietsy atao rehefa mivarotra ary na miteny manambany azy ave ny mpividy tsy tokony hamaly zahay misy manko ny mpividy vao miteny mahitsy dia lazainy fa hoe miavona hono mba torohevitra toko fa mampoty fo mihitsy ny tena marina keo milafiny hoe seraserany zany mpivarotra ny sy ny mpanjifa ohatra ianao mpivarotra tsy maintsy mitsikitsiky tokony amin'ny fahapohy io anisan'ny zavatra tsy dia haitsika malagasy loatra raha mandeha any ivelany eny ianao raha vao miditra toerana fivarotana dia tonga dia misy olona manatonao inona ny azoko anampiananao tompoko inona ny salama so dia mety aminao ty so dia farany ianao ohatry ny menatra dia lasa mividy sazy zay zavatra feto amintsika efa mijoro aminany eo anao nga izy miteny akory rehefa miteny ianao dia ny lohany mitodika ritsy ianao jerena 3 ny vidiny io tsy mety ny zany ary zany io lafy ny fitserasera io eo amin'ny fivarotana io ny tena tokony iainana azy anisany tokony iainana azy dikan'izany mahaiza manaja olona mampiseho endrika miramirana ary manana fahavononana any fahapohy an'ireo mpanjifa ireo zay ny mpanjefaka koa tsika mpanjefaka koa tokony ohatran'izany mahaiza manaja olona aty a Madagasikara tsy mba mahita an'izany olona hoe tonga eo mivarotra ianao dia miarahaba any ivelany tompoko vao miditra ianao dia tsisy fantatrao le olona ao fa vao miditra toerana hoe misy olona ianao dia fa manao anareo tompoko zay any ivelany fa ny eto amintsika nofo zany tsy mezany ianao nisy lehilahy niaraka tamiko dia ny sarahany nefa ny antony tsy fantatro antaniko izy tsy miteny dia tsy hitako izay atao eny dia dikan'izany ange mazavy tsy manam-pitiavana anao tsony izy fa aza mbola misisika ihany fa rehefa tsy tena eny mba manaja tena vao mainka mampivoto fo fotsiny eny le izy sy makarary sainy mba mankataka fanazavana kely ahoana kay ny tokony ataoko ho an'ilay rain-jaza tsy mahavita ny didy tokony ho ataony amin'ny zanany mariana eto fa tsy nisy fifanarahana ka rehefa tsy nisy fifanarahana dikan'izany hoe tsy vita soratra tsy vita vodiondry tsy vita ninina dia tsy afaka hitorany olona io mihitsy ianao fa raha ohatra ka efa hoe mba vita fisoratana ohatra toy izany dana makany amin'ny trano arzo fa raha tsisy ninona dia aza makany fimezan'ny olona fotsiny io le sitrapony ianao zay indrindra fa vehivavy no manoratra inona kay tokony ataoko fa mampirafiany ny olo tiako nefa vao 5 volana ny iarahanay nanapa-kevitra za fa hisaraka aminy nefa izy ny fona tamiko sady ny teny hoe iova hono izy mety ve ny fanapa-kevitra hisaraka aminy dia tena mampirisika anaoamisara amin'izany vao 5 volana iarahana dia efa manao dia raha izany mbola mitoy dia inona ny hafaranao indrindra raha hoe akavady anao zany olo zany aza mba tany zay tonga amin'ilay fitenenana hoe alao misoroka toy izay mitsabo dia nefa hita ny toetra ratsiny aza misisika mbola hoe mba andeha ho tohizako zay ihany ny afatrafatra afaka mivady ve tompoko ny kristianina sy ny silamo ny zavatra nampianarina aloha azonao ny finoana tena zava-dehibe ary hitanao fa na baiboly aza rehefa tsy mitovy finoana dia tena hoe indrindra hoe manana andriamanitra hafa izy na hoe manana fomba hafa dia ohatrany hoe
tsy eken'ny baiboly ka raha kristiana tsika dia baiboly vakina dia efa fantatrao hoe mety sa tsy mety ary na ohatra raha hoe ataontsika hoe samy malagasy zao eto efa tenentsika foana anisan'ny mamparify tokantrano zavatra anankitelo ny fomba mpianakaviana ny finoana tsy mitovy ary ny fiaviana anjaranao zao tsy milaza hoe tsy tanteraka mihitsy fa mora mamparify tokantrano na mety mampatritra tokantrano maharava fa tsy midika kosa hoe marina tolo zany rehetrarehetra fa zay dia efa milaza aminao raha kristiana ianao dia fantatrao ny ataonao zay fa ny silamo anie tsy hanambady kristiana mihitsy mpatadio zay tsy ho lasa kristiana mihitsy izy fa ianao kristiana no taritinao any za dia efa nahita an'izany mihitsy silamo le tovolahy nanambady zazavavy gasy katolika dia nanatrika an'ilay anatany moa fa dia olona akaiky anay le malagasy dia tena fomba silamo tompoko nanamasinana marina lasa ny etretra andriamanitra ahoana zany dia vita ny mariaziny zareo kelikely dia netany nakany no dia any velany asika mba hangataka torohevitra tompoko fa ny vadiko tena mbola mandray tian'ny ray aman-dreny tsy mba maka torohevitra ty amiko mihitsy fa ny ray aman-dreny sy ny rahalahy ny aloha zay vao ny vady inona ny tokony atao ka io angely ozy aza maimaika manambady fa fataro tsara io ara le fomba efa manana ny fombany izy menakavy aloha zay vao ny olo-kafa ny dikan'izany ianao mbola tsy le ao anatin'le izy menakavy fa le olo-kafa dia ny anazy ny ataony anjaranao mieritreritra am'izay fotoana zay ny sasany ara milaza hoe ny vonato mpanasa vilia zay arako zay ke ny lany ahafantarana an'le fomby mba tsy hatonga anao ohatran'izao mitena ohatran'izao tsy hainao mihitsy anao vina hoe teto fa nanao teo karazana vazovazo nataoko teto teneniko hoe ivady le tanora anankiroa dia manana ny fomba no le fianakaviana dia le fianakaviana io faran'izay ty biby petaka saka ohatraniny dia nandeha ny sakafo tany ony ty tovovavy niaraka ny hoe tovolazany tany amin'ny lianina dia miakatra eny amboniny latabatra le saka dia milelaka amin'ny vilenda dia mahazo safosafo dia za izy tena narikiriko mihitsy nahita an'izay za zao ny ataoko anao anaka aza manambady an'io tovolahy za miditra amin'ny fianakaviana io fa tsy ianao mihitsy ny anaovan'ny fombany ary tady adio fa ny saka tonga talohanao to fa tsy ianao zay dia ny saka ny tiany ianao io le zatovavy vao mihiratreratra nymasony zaho dia milaza aminao tsy ho atakalino sakana ianao ka sy ho tanana ange ho saka io natonga dia pe ohatry zao dia miala teo ambony latabatra dia vitatreo koa ny ianao zava misy zany lehilahy manoratra tena misy ve ny fitiavana marina ahoana no ahafantarana azy ahoana ny tsisy ny fitiavana fa inona nanaovan'andriamanitra atsika andeha matoa Flavien tsy araka ny endriny andriamanitra dia fitiavana dikan'izany ianao ohatra tsy matokony fitiavan'andriamanitra raha vao mametraka an'izany fantaniana zany zao manotro malala zay finoanao fa amiko malasa ny eritreritra misy zany hoe nanaovan'andriamanitra ny olombelona ny ka fitiavany fa ny fomba fanehoana azy misy maromaro fa be dia be ny olona mandefa SMS fa rehefa manana fotoana ianao dia mangata fotoana dia azavana tsara aminao amin'ny antsipriny izy misy mpivady zay ty aminay aty dia le vehivavy efa niteraka iray tamin'ny olo-kafa dia mampalahelo fa tsy avelany ara hipetraka amin'izareo ao le zanak'ilay vehivavy tamin'ny olo-kafa nefa le lehilahy mbola mianatra zany hoe mbola mianatra dia le vehivavy no miasa mamelona azy dia ozy aho hoe miala tsy ny miala fondra fa zany ny atao hoe adalàna miompampana ny zanakao tsy tiany mbola ianao no mamelona azy mbola tsy vita ninina dia fa iliny zanakao kina ny idirana amin'izany zay miala tsiny aho amiteny zany tsy fantatro na le hafananako mahatonga enjakenjam-pany mahakaka efa mba alefaka andry climatisurifa mbola tratry ny hafanany na izary ohatra ny gaga fa andeha matoa Flavien tena ohatra tsy dia mbola fiteniko loatra le zavatra oatra zany ngamba le hafampiakatra ny vadiko tompo miasa amin'ny faritany moa za sy ny zanako eto Antananarivo mety isy fiatraikany eo amin'ny zanakay ve ny elanelana tena misy zao nefa lazaitsika fony eto Andriamatoa Flavien ny tokantrano tsy mba azo sarana noho ny asa zay atao natao hiaraka foana ny mpivady sy ny zanany raha miasa any amin'ny faritany vadinao dia arao fa rehefa tsy manaraka ianao fa misy be dia be mivavavy manao an'izany ka ohatrany manahirana be manko ka manao an'izao manao ary za tokoa mampianatra zana fa ny olona any zany tsisy fianarana ny olona any zany tsy misy mpitsabo ny olona any zany tsy misy tsena ny olona any zany fa ianao rery mila an'izany zay le izy Andriamanitra Flavien zay ny ataoko rehefa avelanao mandeha rery ny vadinao dia efa miomana ianao amin'ny fiainana hafa hitranga eo aminao za vao vita ny fianarako dia tsy asa intsony hono mamanay
fa zandray no mamelona. Zay zany zao le valibabinako. Ka tena mety nikikitra mafy kosa ny reninao na tafitanao dia anjaran'izay tovolahy nambady anao apetra ao amin'ny tsara fa ny fifanarahana isininy tamin'ny fiatoany ahy dia zao zany miatokasy dia fahafantarodeny meloka raha vonona le tovolahy andray an'izay andraikitr'izay ny valibabinao ataonao amin'ny reninao dia idiro fa rehefa milaza izy za miala tiny dia aza miditra. Tingamana any amin'ny dokotera azavakina koa fa manahirana be. Misy lehilahy miaraka amiko 5 taona, za koa 5 taona, mety miaraka ve zany azafady? Mety ka na melanelana herintaona na 2 taona na lehilahy zoko na vehivavy zoko mety ka fa ny le tena tsy mety enentsika eto foana nge raha azo atao dia aoka ny lehilahy no zokony amin'ny taona noho ny vehivavy. Fa mainaka za rehefa maneho hevitra dia mahatsapa hoe tsy mba inony vadiko fa diso foana ny vehivavy no manoratra inona no ataoko fa mijaly. Satria ny tena mahatonga an'io matetika dia misy elanelana be ny fahalalana sy ny fahaizana misy aminareo mivady. Dia manana fijery manambany le anankiray. Zany ve dia mba fihevitra, zany ve mba hevitra ao, hitanao tonga dia fanambaniana. Fa raha mitovitovy fahaizana tsy afaka manao an'izany, indrindra raha manana fahatokisantena ianao miteny, tsy ny diplôma no miteraka fahatokisantena fa tena hoe fa toetra anananao mihitsy ny fahatokisanao tenanao. Miainga avy any amin'ny hoe fanabeazana azonao tao amin'ny dada sininy sy tany an-tsekoly na tany am-piangonana. Dia fa mety hifanohitra amin'izay koa? Mety hifanohitra amin'izay? Mety le vehivavy no ambombony fahaizana sy fahalalana kokoa fa le tovolahy mety ambanimbany kokoa izay ka te hanindry le tovolahy hoe za tsy te ho ambaninao dia namarina ary ny tenenindry poaniko. Ka zay tika nge teto fanontena ireo mato Flavien. Raha ny tena marina mbola ho lafiny amin'ny fanorinana tokantrano akoatran'le hoe fomba tsy sisa dia mba jerevy ihany koa hoe raha ny tena marina alao aloha ny lehilahy ny manana fahaizana kokoa na hoe mitovy. Fa raha vao ny vehivavy no ambony fahaizana noho ny lehilahy dia tsika lehilahy tonga dia manana complexe. Mety izy ny anambaniko za nge ny loham-pianakavianako za ve anaka izany zay le karazana valifaty hafahafa zay ihany zay. Na koa anankiray koa ndre matovy Flavien hoe le raha matony mandray karaha mampidi-bola be kokoa noho ny lehilahy dia mbola miteraka fahasaranana koa zay. Satria araka le lazaiko teo tsika ny lehilahy mako mpanambony teny zay matetika ka rehefa tsy izy ny lohany izy no ambony dia mitady valifaty izy dia ny valifaty voalohany dia misotro toka izy mikaso tanana izy mijangajanga izy sisisy zavatra be dibe ny ataony mba hanapepony an'le vehivavy. Misy nama koa ny laza fa tia an'ilay tovolahy nefa le tovolahy tsy tia azy fa zany ny toriany fitiavana dia tsy hitako izay atao marina fa mpiara-miasa izay telo sady tena namako akaiky ilay tovovavy. Eny dia lazao izy amin'ny fitiavana ngetsa maintsy fitiavana amin'ny famaly mahatsara fihavanana fa tsy misy zany rehefa mandeha ily io dia io ohatrany hoe homan-dratso sy ny inona moa rafitra ataonao ka homanila le fitaovana dia ratsy be. Ahoana kay no azo atao an'le lehilahy tsy mety afaka misigara sy ny toaka ireny fa tena efa hita le izy fa tsy mahasalama dia mbola sotroina ihany? Eny ka zao ka tsy misy ihany fa ny fiainana ihany sisa mananatra azy rehefa marary dia tany amin'ny dokotera dia any arao miaraka aminy any dia eo mason'ny dokotera izy io ny dokotera dia efa tenena fa nitsigara ohatran'izao satria izy tsy teneny izany. Teto nge fanteneniko testo le hoe za taloha nifokasigara nifokasigara be mihitsy dia saika tratrany reto-po ako dia nandeha tany amina dokotera voalohany anontaniany dokotera dia fokasigara eny dokotera professeur moa le nijery professeur sigara firy dia niteny 3 paquet 3 paquet dia ho faty dia toy izany zay niteneny dia ny tonga tao an-tsaiko vao niteny izy hoe te ho faty dia nivady aman-janako zay tsy atakaliko sigara mihitsy nivady aman teo dia vita zany hoe heritsaina ny anahy tena heritsaina ny elako tamin'ny sigara fa efa tsy manana heritsaina dia milaza ka manahirana beka ohatra manitikitika ny lelako ohatra mangitikitika ny oriko ohatra mahita an'izay ianao fa rehefa mamara te ho faty dia apetraka amin'izy hivady aman-janaka ary tsy maintsy zay le lantsampiainana apetraka amin'ny lantsampiainana hoe inona mavesa tanjamiko ny hoavy ny vady aman-janako vesa ny sigara zay dia vita. Tsika nontany za hoe tarazo ratsy ve ny tsy be teny ohatra ny reniko tsy de basy vava zany
le hitako tamin'ireny be kokoa io toetrany io de inona tompoko no ialana amin'izany fa na miaraka amin'ny namako na fianakaviana za de tsy de miresaka firy satria tsy de mananamana maro. Inao olona tsy miresaka ko iza no namanao hitanao io. Zao ny tena tsara ndre matovy rehefa mahatsapy ianao fa tsy mety io de manao faezaka anao an'izay. Ianao tsy sanatry ny vava ladindelaka olona hoe misy fahasembanana fa hoe mona. Olona tsy monako manina ny tena mahatonga ny olona tsy be teny io andre matovy Flavien tena marina tsy mba olona manana saina mikarokaroka hoe mba te halala vaovao ohatrany hoe misy zavatra manintona de mba ifampiresana amin'ny olona hoe tariana hitanao zao zay nge ny engany le zavatra hitanao mba tantarao amin'ny hafa fa tonga ohatrany fotsiny hoe tsy hitanareo fa taritra isy olo oatra zao zay le fahazarana voalohany dingana voalohany tsy maintsy rehefa avy eo anao manara-bavao anao de iny vaovao iny resana nareo hoe manalala fa ny zavatra ohatran'izao ny tare zavatra ohatran'izany fa io fahaizana amin'ny resaka io andre matovy Flavien tsy zavatra foronina fa zavatra tena hoe iainana ibeazana ananana traikefa zay le izy. Tiana maranatsika ny famakina ny SMS de ialana tsindry SMS be dia be ireo. Marina avokoa ny voalazanao Jeneraly ny any tena mahagaga na misy olona tia manambanimbany sy tsy manaja ny hafa mihitsy aiza aveko amin'ny lalanao ambanin'ny olona no anaovana ny lalan'ny rano maloto avy any amin'ny tosiny tena efa mirefarefa amin'ny tany mihitsy ny toetsaina ankehitriny. Tena marina zany ilazako ohatra anankiray nareo zavatra tena nisy samy mpanofa trano de le olona ao ambony fatany tsara fa misy olona ao ambany de tonga de mandalo vao mivoaka de lasa de otokotany tsy mijery akory le olona ao ambony tonga de any izy de tonga de manipy rano vole olona de taitra tonga de fa ahoana zany tsy rano maloto akory konnaria hitanao zay le izy tsisy famizany io le tsy fieritreretana ny afy endre matovy Flavien satria nge na tonga ny teny endreny hoe mandeha ny andalambe anao de zavatra maloto dolo ny hitanao satria le tsy mieritreritra de tsy famizany ny rano malotonao mba tadiavo lalana hafa fa tsy ny olona ny iaina ny rano malotonao tena misy mampalahelo be mihitsy amin'ny sehatra eto Antananarivo le tsy ny tanàna iva ihany fa misy tanàna tsy iva mihitsy fa toerana ambony ary hoe rehefa tonga ny fahavaratra de tonga avy any ny rika de iny rika iny tondrana karazana loto rehetrarehetra de nefa iny loto iny mandeha any an-tranon'olona mba eritreretra misy manaroroatra mandefa ny loto avy amin'ny kabone eno misy fotoana lazakeo anao andre matovy Flavien hatramin'ny nahafantarako an'izay tena rehefa avy be ny orana de mahatsary foana ny toerana hoe nahoana indray zao le olona tena zakeo anao fa tena mampalahelo araky ny teneninao teo miditra ny tranon'olona gararaha iny akory zany tsy raharaha iny zay mahafaka azy ihany zay moana natonga atsika hoe ny fahavanonany ndao resahana tapitra ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo iandraisana ny antso avy any aminareo. Ny olombanona olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanona ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ny lara telefônina antsona hidirana vantana miaraba tompoko mba hovanona daholo tsika rehetra tompoko resaka le serasera ampivariko moa ianao teo ma général Flavien ien tompoko io eto Madagasikara zany de tena tara-misaraka ihany koa ny hoe tolotra sy tsinady fa raha tena varina anao eto Madagasikara de ny akabeaza ampivarika de tena mikepikepoka vidy tena maro zany hitako ety amin'ny parti isanay ty kanefa tadeva misy natao hoe sodam mpanao zay au marketing moa de mahafantatra zay sodam sourire bonjour au revoir merci zay sodam zay tokony tsy ho afaka ho amin'ny tolotra sy tsinady izay zavatra zay ntsika nefana miteraka fifampitokisana amin'ny olona natao hoe nde mitomboka moa izy ianao fifampitokisana ny ao an-drano fa ny ivelany ihany koa zay zao mahita mpivarotra anankiray tena sarika be za koa misarika aminazy za moa fomba foana koa zay misaotra makasitraka satria nahazo zavatra tsara ho an'ny mpivarotra anankiray rehefa vidy zavatra de tena ohatrany hoe mivana de tena hoe miteraka fampatokisana mihitsy kay hoa le firesana sy fikina amin'olona satria zao sao rehefa vidy zavatra amin'le olona de tena hoe mangiry firy de aminao mihitsy rehefa tsy mandalo hoe ndray andro
izy koa zareo hoe ary tsy mandalo ndray papanianina androany fananiny dia rehefa mandeha mitsena dia misy vola kely ndraindray hoe tsisy madika zareo andana aloha fa amena amin'ny manaraka hitanao zany zay mba tiako mihitsy zay ho zarana amin'olona fa miteraka fampatokisana dia makasipaka tompoko sotrandrena tompoko tena zava-dehibe nge zany fifanajana nge zany zay le resahantsika eto hitanao fa na enao mpividy na izy mpivarotra samy falifaly daholo am'zany miarahaba tompoko salama tompoko salama tompoko dia mba hofana daholo tsika rehetra ya voalohany indrindra aloha dia mahafinaritra le adihevitra tianao teo nilaza mo en général hoe tsika malagasy le toetsy atsika mihitsy no efa tsika malagasy zany le mitantana voalohany indrindra mitantana firenena tsy mitantana vola sy arena na mitantana hoe orinasa be na ohatr'izany fa ny tena fahaiza mitantana voalohany indrindra dia io ao atokantranonao io mitantana ny tenanao araka ny tenanao dia mitantana ny fiainan'ny ankohonanao zanakao hoe tsy fanaja tsara be hainao ve manoro ny zanakao amin'ny fitiavana hoe zao anaka ny tokony ataonao hainao ve no manabe azy hoe satria matsy ny tena fahaizana foana ny fitsindrovana ny fiainako azy fa ianao na manana vola sy areny takan'iny ary rehefa tsy voafitanao le sotoavina amin'ny fanabeazanao ny zanakao ara-tsaina hoe zao avy anaka no tokony ho fiainana amin'ny fiarahamonina soatran'izany lasa arena tantara sisa lehetrany zay matsy mahatonga le eto Madagasikara misy an'izay tantara zay fa nivela mety dia misy an'izay aloha raha atao vinadiana hoe nanankarena be eo no ray aman-dren'le olona ny zanany lasa sahirana lasa mantra vokatry fahaiza mitantana amin'le mahapitan'le sotoavina zany dia anka le zanaka lasa maditra lasa mandrava fiarahamonina dia iny no mivaly dia lasa rava le arena dia zany za moa mpivarotra dia ny tena marina dia zao le resaka varotra misy le oabolana vahiny zay manao hoe mpanjifa no andrivo manjaka dia ny farany anisan'ny eno teny ianao hoe ny araka ny fanabeazana azy ny olona no mampimalana ny fahalalana tena marina mihitsy zany tao amin'ny tokantranona dia tany ampianarana dia tany am-piangonana fa ny tena voalohany indrindra dia tamin'ity fandaharana ity indraindraiky foana zay satria zahay dia anisan'ny nahazo tombontsoa tamin'ity fandaharana ity mba hovanona daholo tsika rehetra tompoko sotrandrena toko tena marina nge zany ary regny mahatonga atsika hoe manao an'ity fandaharana ity ndre matao Flavien mba fantatsika fa mba misy anjara briky mba hoentitsika anatsarana an'ity firenenetsika anasoavana an'ity firenenetsika ity ary zay daholo dia izy miarahaba tompoko salama tompoko mba hovanina tompoko salama tompoko saika mba hifampiresaka mahakasika le fahalalam-pomba zany aminah ndraika zany resaka hoe vinantoko zanako vavitokana dia vavitokana zanako raha vao maty zanako iny miteraka raika zareo amin'ny fifandresako amin'ny zanako iny zany tsy ekendra le rangahy misy nizay ifandre amin'ny zafiteliko anany efa tokana vavitokana iny zanako tsy ambosy tsy ambany ary taminanzy nafaty zaza io mbola 14 ans izazy efa niarahana dia efa sakanana sy tagna zany dia batra nitambatambaziko ndresiko namany le rangahy mba ialany zanako amony tegna tany fa farataty maty le zaza niteraka dia ifandre amin'le zafikeliko zany tsy azo misy dia mamangataka hevitra zafady sotrandrindra eny tompoko amin'ny mareny be anao tena zoanao feno sy tamiteraka ny mampiditra an'izay raha zay any amin'ny tribonaly ahafahanao mifanerasera amin'io zavikelinao tena zonao tanteraka ary tsy maintsy resy io vinantolanao io fa tsy maintsy mahazo mahalalana ianao tsy manana zo na dia kely akory indrindra ny reniny tsy eo ianao reny be ny tsy afaka ifanerasera dia ampidiro any amin'ny tribonaly aza mangatakandro ny fitarainana sy ny fitoriana tompoko miarahaba tompoko manao ana tompoko mba hovanina tompoko eny tompoko saika mba nitany kely tompoko azafadiny izy manana zanaka vavy zany efa manambady izy ireo dia manana le rafoza zany manana trano dia napetraka le rafozany ao amin'ny trano anankiray tsy miara-mipetraka satria efa maty le vadin'le rafozam-baviny dia izy mivady samy miasa daholo dia ohatrany hoe manao terazara zany le ramatoa tapahany ny jiro satria efa zareo manana kontera mitokana dia tapahany le rafozam-baviny ny jiro le zanaka zareo manana zanaka vavy ray kely zareo tsy namena le rafoza fa namena le mamany dia le mama zany satria izy roa samy miasa ohatrany hoe tsy napetrany mihitsy zany amin'ny rafozany hoe ametraka olana le rafozany izy dia rehefa fotoana tsy fiasany zareo zany dia mamandefa radio dia
memena be nareo mandefa raha be nefa zareo tsy miara mipetraka fa ohatry hoe fiainan'ilay ankizy eo zany de omaly zany de tapahan'le ramatoa le jirama de mba niteny zany le zanany de ozony izy hoe ina nataoko fa tapaka fotsiny de fa tapaka nefa ny vola tao amin'le zanany no nandoavana le jirama fa tsy vola tany aminy de inona tokony atao le zanako zany efa tezitra mihitsy efa manao soa an'le ramatoa le zareo zany ohatry le ramatoa ohatry hoe kikely le lehilahy nefa tsy mety hiala fa hoe misy anjarako atao de aloha hipetraka tsy miara-mipetraka aminy le zanako va hoe andao hiala le vinantolahy zany tsy mety hoe aloha hipetraka ato fandanonareo mianaka raha andeha de nefany zareo manao soa an'le raha fotsiny zavatra tsy haiko hoe inona mihitsy zavatra tiany zany atao tsy fantako hoe ahoana ny ataony zareo fa mba omeo sosikevitra kely fa de miala tsiny toko le izy ny efa misy le obolon-drazany ny avatiana tsy rahamonina raha tianana ny fahaleovatenanao ianao ary tena miaina an'izany hoe ary elatra de ny miala tao ny anjara lovanao hijanona eo foana fa tsy hoe misy anjarako ato de ny tokantranonao no pitenao ilaza amin'ny fisarahana na matonga ngamba le tovolahy mieritreritra an'izany de efa mahalala te hiala tao ngamba de tiany ny vady aman-jana ny hiala de mody hoe za tsy afaka hiala eto fa raha ohatra ny manapa-kevitra ny vady aman-jany efa tsy zakana intsony na noaviny ankizy na nina fa de zay hifindra trano de manaraka anay ianao de manaraka tsy manaraka anay ianao de asakasakao fa aza potehina amin'izany ny fiainanareo miarahaba tompoko salama tompoko mba hovanina tompo mba naika tantara problème kely ino tompo za io zany manambady zany de izy io tsy misaraka amiko misy nefa vadiko io zany raha tsy toetra be sady tsy niteraka izy de zao zany maty ny dadany de izy io tsy misaraka ana misy fa zao izy lasany amin'ny dadany any amizay za mipetraka ty amin'ny sistany izy lasany Antananarivo any zany de mety ve tompoko raha ohatra zao manaroatra mitsoka ohatra hoe mandositra tsy ho hitany inona ny antony ny antony le tsy miteraka sady izy raha tsy toetra zany miadiady aman'olona sy mitiarasany ka zao alohan'ny lanao tsy maintsy mampilaza any mivomierany fandrepahalemana any mifokotany misy anareo satria ny tenentenenako an'izany de zao raha vao mandeha tsy akiteniteny ianao de azony io vadinao io ny mitory ianao hoe nalainy tato ny entana de namidiny toriny any amin'ny tribunal ianao vo fa raha makany amin'ny fokotany ianao milaza hoe za de zao ny zava-misy ka de mampilaza aminareo ary mangataka olona avy ato mivomierany fandrepahalemana ahita mihitsy ny hoe nandehanako za tsy nitondriny iny so sanatria ny elinany teneniny vadiko hoe netiko daholo ny entana de natao zao mety mampikatra zay ny ataonao fa raha voatso manao an'izay ianao de anao valy faty izy de vonao mariana koa aloha fa lasany any ny karatra efa fatapatany avao fatafatany any zany zavatra eo eny tsy maninona ny karatra lasany tsy vita ninina zay tsy vita ninina zay roa eno tsy maninona nge zany olona ny aranoniny nareo fa zay makanisany vomierany fokotany fandrepahalemana de lazao any de efa profo anankiray mazary zay fa manana vavolombelona ianao ka zay teneniny tsy ahoanao fa ny vavolombelona any fokotany nandehananao moa izy ka le problème mahita le karatra tompoko mba manao ana safady de indray hoe afaka makany polisy ianao ohatrany hoe very le izy de anavao de hoe very ny karatra teneninao any mihitsy hoe lasany tsy mety nefa izy olona tsy vita soratra tsy teninina de mety de mangataka de mahazo taratasy maka azy eny de mahazo taratasy avy any polisy ianao de ino entinao angalana karatra vaovao eny tompoko sotra dao ary tsisy fisaorana ya polisy ndray mampiantso azy zay de polisy ndray mio karatra olona fa toy tsy manana zoitazona karatra olona miarahaba tompoko salama tompoko mba hovanina tompoko zaho mon général mba saika anytany misy zaza zay zany za mpivarotra tonony le zavatra tamin'ny kitapo mipetraka de very tamin'ny arabe daholo le atao hoe vovony atao hoe ohatra mivary zany le zavatra namidiko de very amin'ny arabe de tenen'le zaza zany mivereny eo nge fa ataoko mahita anahy de nieritseritra zany raha miveriny eo tokoa moa izy azy iny zao de inona ny tokony ataoko satria raha hikapoka ianao tezitra ny ray aman-dreny ny zanakanay tsy azonao kitikihany le zavatra very teo amin'ny arabe nefa tena valeur mihitsy le zavatra ny sotomin'le zaza be ambony latabatra menjery eo ambony arabe de mba mangataka torohevitra mihitsy zany inona ny fomba itenenako an'le zaza raha mbola miverina manao an'izay eto amiketo satria fantatra fa raha vao hiteny mahery an'izy azy io na hikapoka an'io na anina de ho avy eto amiko ny ray aman-dreny tsy tokony ataonao an'izany ny zanako
Marina loatra. Ny zavatra tokony ataonao a dia mandeha mijery ny ray aman-dreniny. Zao ny zavatra simba noho ny ataon'io zanakareo io ka dia tiako ny mampilaza aminareo. Tsisy afa-amin'le hoe fiara anankiray voadona dia lasa fotsiny le olona. Fa raha fantatro ny tena misy azy dia tomony hoe ianao no nandona ny fiara koa dia mifampiraharaha aminy. Fa aza mba mikasy tanana. Aza mba mikasy tanana fa raha toriana eo anao sahira. Tsy am'tony mbola didiny ray aman-dreniny. Zay mihitsy ka. Zay ny antony andehanana any amin'ny ray aman-dreniny. Antsy farany ary raha ohatra ka sady mba aingakagny satria efa manakaiky fotoana antsika rehefa tsisy toa dia andao faranana ary fitiantsika. Raha fitiantsika dia le hoe mikasika ny hoe fanajana io nge zava-dehibe. Fanajana ny tena, fanajana ny tontolo iaina, fanajana ny faneraserana, le fanajana nge ho tsara ho anao, tsara ho an'ny hafa. Zay le fanajana. Fa amin'ny heriny zavatra ho tenentsika ny Ramatoa Flavien dia tejanona fotsiny tsika sady hoe inona raha te anisy an'izany fanajana zany a, inona avy ny sotoavina tokony ho fantatra isin'ny fanajana. Mikasika sotoavina zany. Fa raha miteny fotsiny ianao tokony hifanajana nefa miainga avy amina sotoavina le izy ko inona ny zavatra tenenao fa zay zany ny ataontsika indray amin'ny heriny a, sotoavina isan-karazany. Eo volana novembre tsika amin'izay fotoana izay satria ity ny famarana no zao volana oktobra zao dia efa volana novembre indray tsika amin'izay fotoana izay. Zay ny fantarantsika androany akasitrahantsika rehetra nanaraka ny fantarana tao anatin'izay ora iray izay dia raha ohatra ianao te hiaona amin'ny Jeneraly mangataka fotoana ianao dia miantso aloha ny 22 443 87 rehefa azonao amin'ny lara telefône 443 87 io ny lara telefône Jeneraly dia atsoy Jeneraly isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo, ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa. Rehefa tafaresaka amin'ny Jeneraly ianao dia omeny Jeneraly ianao ny fotoana hoe ny andro, ny ora sy ny toerana izay iaonany aminao dia ajaintsika tsara zay mba ahafahana mandrindra ny fotoana izay andraisana antsika dia afaka miaina miaraka amintsika amin'izay fotoana izay hoe zao no atao, zao no atao. Dia tsara manamarika fa tsy olona anankiray no raisiny koa akory fa olona maromaro zay natao hoe alao ajaina tsara ny fotoana. Ny fantarantsika dia mandeha amin'ny YouTube sy any amin'ny RTP Live manomboka ny tolakandro any famerenana izao fantarana izao kosa dia amin'ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany alina Bruno teo amin'ny lafiny teknika dadisy mihaja teo amin'ny fikirakirana ny sary dia mametraka veloma mandram-piona mandram-pitafo ho manaraka indray veloma to. Veloma to. Mba hovanona fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny Alarobia maraina amin'ny folo. Mba hovanona fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena. Mba hovanona.